Ministeran'ny fitsarana mpandrarany fonja iray no tanana eny amin'ny Zandary noho ny fisandohana galona. Maro anisan'ny anteny meram-pirenena miteraka resabe. Raharam-pirenena nisy tsy nety matondra havanany gouvernemanta hoy miarra sy lofo arjaona. Manatitra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Manasana ampanajany izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Pejiny raharam-pirenena avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Raha ny vaovao dia andrasana amin'izao ariva izao ny anarana izay atolotry ny eo anivony anteny meram-pirenena ho an'ny fitonana fanavozana amin'izay fanendrena prime ministre sy ny gouvernement itantana ny gouvernemanta vaovao. Betsaka eo anarana etseroa toy ny ministry ny fitsarana teo aloha Fanirso Ernaivo, ny ministry ny toekarena teo aloha Ivoasina Razafmahefa, ny pahay toekarena Imbe Jovial sy Serge Zafmaouf sy ny maro hafa. Betsaka koa ireo marosotsivana napetraky ny tanora sy ireo olom-pirenena ka andrasana izay hosafidin'ny filohan'ny fanavozana. Raha ny lalana ho an'ny hosafidin'ny filohan'ny raha ny lalana dia ny filohan'ny fanavozana no manapa-kevitra farany makasika ny fanendrena izay ho prime ministre lehibe ny gouvernemanta izay araky ny anarana izay atolotry ny eo anivony anteny meram-pirenena. Miteraka resabe eo amin'ny tontolo politika ny lalam-panorenana ao amin'ny andininy faefatra amby dimampolo io amin'izao fotoana izao. Tsy ho an'ny mpanara-baovao ihany fa eny fana eo amin'ireo samy solombavam-bahoaka eny anivony anteny meram-pirenena izany. Raha ny vaovao nivoaka teny anivony anteny meram-pirenena dia solombavam-bahoaka misa zato no voalaza fa nanolotra anarana ho safidin'ny filohan'ny fanavozana ho an'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta vaovao izany. Etsakilany nefa misy amin'ireo solombavam-bahoaka milaza fa tsy nahita no tsy nafantatra ihany koa ny anarana izay nambara fa natolotra io. Tato vaovao makasika izay eo amin'ny rindran-tsariny ny Artanjona. Tsy tokony ho adinoana fa ny iromaro no maro anisa ao amin'ny anteny meram-pirenena. Noho izany, raha misy fanendrena prime ministre miorina amin'ny vondrona maro anisa vaovao dia midika izany fa misy solombavam-bahoaka avy amin'io maro anisa io no nivadika ka niditra ao anatin'ny vondrona parlementaire vaovao izay tsy manaraka ny lalàna hoy ny solombavam-bahoaka Rajerson Antoine. Mandritra fotoam-piasany ny solombavam-bahoaka anankiray dia tsy afaka miala ao anatin'ny vondrona parlementaire izay nahavoafidy na nahalany azy. Ankehitriny dia izy groupe parlementaire hitsangana indray izay tsy ara-dalàna dia izy zany nandrafitra andreo ao, izy zany ny araka ao anatin'izany groupe parlementaire zany mazava ho azy fa ahiromara ihany neo fa any anarany fotsiny niova ary niova toerana anaty groupe parlementaire hafa izy. Solombavam-bahoaka zato amin'ireo 370 eny amin'ny anteny meram-pirenena no voalaza fa nanolotra ireo anarana ho safidin'ny filohan'ny fanavozana araky ny nambaran'ny filohan'ny anteny meram-pirenena ny atoandro teo raha ny loharano-baovao. Miisa 3 ankehitriny ireo vondrona parlementaire mijoro eo anivony anteny meram-pirenena. Eo ny firaisankina miaraka amin'izao fitondrana izao izay maro anisa anolotra ny anaran'ny prime ministre raha ny fanazavana ny atoandro teo tamina onjapeo rahavavy. Misy ireo indépendant PDB indépendant azy izay miforme groupe namaritra an'izay nametraka an'izay plateforme majorité ho an'ny fanavozana izay no mazava-potopetraka tena. Misy hery démission fanakabeazany dia ireo indépendant zay tsy manana antoko tao anatin'ny milatsaka tamin'ny tenany aoka ny akabeazany. Ireo dia ao koa moa izahay firaisankina izay fananoatra hatramin'ny voalohany fitondrana. Tamin'ny rayora atoandro izay nanaovana ny fanadiadiana dia nilaza sy nanamafy ny filohan'ny vondrona parlementaire firaisankina sy ireo solombavam-bahoaka sasany fa tsy mbola nahita na nahafantatra endrika sy anarana atolotra ho prime ministre any amin'ny filohan'ny fanavozana. Izay aloha zany dia tsara fantatra fa mbola tsy maharay nanresaka tamin'izay olona izay mety ho tendrena prime ministre ary tsy mahalala mihitsy fa izay samy solombavam-bahoaka amin'ny andraikitra saninay dia mandeha kosa ny adevitra sy
tendrena prime ministre fa tsy atao aloha zany tsy mbola nisy anaran'olona tsy mbola nisy endrik'olona ka ho atolotra ho prime ministre zay ho tendreny ny filoha dia tiana manamarika an'izay fa tsy fantatra moa satria ny filohampanjakana no maso mandidy amin'izay andrasana ny fivoaram-baovao izay ny amin'iny fa mbola manodidina an'izay tontolon'ny politika izay hatrany dia dingana ray nahafanana napirofo fa mitanany teny nomeny ny filohan'ny fanavozana ny repoblika tamin'ny fandravana ny gouvernemanta hoy ny sekretera général ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina fanapahan-kevitra noraisina taorin'ny tombana ny momba ny zavabita ny gouvernemanta sy ireo olana mbola mampitarina ny vahoaka izany rahany faneho-kevitra hatrany fanavozana eo amin'ny fitantanana raharam-panjakana no andrasana taorin'ny fandravana ny gouvernemanta sy ny fametrapelan'ny brony seni hoy ny fanazavany nambarany fa ilaina ny tombana sy ny fahatsapantenan'ny rafitra mba amerenana ny fitokisan'ny olo-pirenena tato-pavao ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sarsindra tsara ny mbola avatsara Fanapahan-kevitra andraisan'ny filohan'ny fanavaozana Mikael Randrenirina ny fandravanan'ny gouvernemanta raha ny fanazavana nomeny sekretera général ministera ny serasera sy ny kolotsaina androany nambarany fa efa nilaza meloa ny filohan'ny fanavaozana fa isy ny tombana atao momba ny zavabitan'ny gouvernemanta nandritra ny efa-bolana anesany nisy ny zavabita saingy mbola nisy ihany koa ireo olana sy fitarainan'ny vahoaka izay mitaky fanitsinana sy fanavaozana ho ny fanamafisana raha tsaroantsika dia nanome atao hoe nanome toromarika ny filohan'ny repoblika hoe misy ny tombany atao amin'ny mpikambana rehetra ao anatin'ny gouvernemanta nanomboka tamin'ny fanendrena ny prime ministre ary ny ampita izany taty amin'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta itsika rehetra samy niarana hita ny zavatra hita sy zavatra vita zany tao anatin'ny efa-bolana iny iaraha-manaiky misy ny zavatra tena sogadina vita fa iaraha-manaiky ihany koa hoe misy ireo zavatra hita fa mampimenmenina ny rehetra dia hitako zany hoe ao anatin'ny fahefany tanteraka sy ao anatin'ilay hoe ataontsika hoe misy ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika ny hoe misy fotoana zany zao anaovana tombana ry tombana fotoana izao anaovana tombana ary ny filohan'ny fanavaozana ihany no malala izay minisitra tokony averina na tsy amin'izay gouvernemanta vaovao hijoro eo raha nety avokoa ny zava-drehetra dia tsy nisy antony nandravana ny gouvernemanta hoy ny fanazavana nahita tsy fahatomombanana ateo amin'ny fitantanana ny filohan'ny fanavaozana matoa no ravana ny gouvernemanta Rajaonarivelo hoy ny faneho-kevitra dia mino fa ampahendrena tanteraka izy ireo mijery hoe misy tokony averina mety misy ihany koa ny tena tsy maintsy atsahatra amin'izay hoe fitantanana raha-panjakana izay ny toetra raha-pirenena amin'izao fotoana izao dia raha antsika mahita hoe eo amin'ilay zavatra heverina hoe tombana ka tsy maintsy nandravana ny gouvernemanta satria zavatra tsara marina izay raha ohatra hoe nety ilay izy mety tsisy nanova gouvernemanta atao fa misy zavatra zany tao tsy nety dia ao anatin'izay tsy mety izay tsapa ihany koa hoe misy zavatra ao anatin'ilay fametrahana ilay fanavaozana no tsy maintsy hirosoana zany satria misy zavatra tena efa hitan'ny mpiarabe ny olo-pirenena rehetra indrindra moa ireo izay nanao ny atao hoe hetsika teny an-dalambe mitaky an'ilay fanovana teto Madagasikara ankoatra izay momba ny soni mahatsapa ireo mpikambana ny birao maharitra fa nisy ny lesoka matoa nametra-pelana izy ireo karaha mbola ilay tsangan'olona izay mikarakara nreto fifidianana ireny mieritreritra mbola hikarakara fifidianana nefa nandritra ny ataontsika hoe amam-bolana maro tena mety ny asany hoe tena mety dia ataoko hoe rariny ihany koa reny fametraha-pelana ireny satria tsy misy ataontsika hoe sokajikira atao anatin'ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana izao nametraka ary ny teny hoe tena mety reny seny ireny amin'izao fotoana izao zany tsika dia mijery ihany koa ao anatin'izay atao hoe tsoka fitsokany rehetra izay raha misy koa ny zavatra zany eto amin'ity firenentsika ity everika mbola mipetraka izay tsy fifatokisana atao hoe ho an'ny olo-pirenena indrindra ho an'ny ireo nangetaeta ny tena fanovana fa efa mifampiresaka amin'izany ihany koa ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika mety miroso makany tsikelikely tsika raha ny fantatra moa dia ny herina maritsa teo no voalaza fa napetraka ireo mpikambana valo teo anivon'ny birao maharitra ny soni teny amin'ny HSN fametra-pelana izy ireo raha ny 7 maritsa no namoaka ny didy tsy azo ivalozana momba ny fifidianana teto Antananarivo renivohitra ny filakevim-panjakana hita fa mbola misy ny tsy fahatokisany olo-pirenena ny androm-panjakana sasany ka ilaina ny fahatsapahan-tena ny rafitra ho ihany miaritra sy lofaharjaona
Vaovao avy eo anivony voamera malio tena misana ny fifidianana kosa indray dia nametra ampialana ireo mpikambana miisa 8 eo anivony bromatry ny voamera malio tena misana ny fifidianana na ny seni ny 4 mars lasa teo no voalaza fa nametra an'izy ireo ny taratasy fametra ampialany teny anivony fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana tamin'ny mitatao vovonana teo dia namoaka fanapahana avy hatrany ny teo anivony HCC izay nanamarina ny fahabangan'ny toeran'ireo mpikambana eo anivony bromatry ny seni ireo akoatr'izay dia niantsony filohan'ny seni ampafantatra ireo rafitra tokony anana solotena eo anivony seni azahoan'izy ireo miroso amin'ny fanoloana ireo mpikambana ny teo anivony HCC tato vaovao makasika izay eo amin'ny rindrantsariny ny Artanjo. Nisy ny etsika sy fitakiana fanovana nataon'ny vahoaka teto amin'ny firenena izay miandrandra fanavozana amin'ny sehatra maro izay no voalaza fa antony fametra ampialany ireo mpikambana miisa 8 mandrafitra ny bromatry ny voamera malio tena misana ny fifidianana na ny seni napetraka teny amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny fahenina ny volana marsa 2024 ny taratasy fametra ampialana raha ny fanazavany. Andriamatoa Andriamalaza Ray Antony Aina filohan'hevitra voalohany Andriamatoa Zanody George Razafitaibe filohan'hevitra faharoa Andriamatoa Randrianarivo Nantoany Tina Efaminezatsoa filohan'hevitra fahatelo Andriamatoa Fiby Afrozemarka mpapakateny voalohany Andriamatoa Ravantera Zaka Mikael mpapakateny faharoa Andriamatoa Dama Andrianasendro Etafarseny mpamolotsaina Zokolo Andriamatoa Andriamarotafo Toanam-bahoaka Raisoavy Manjaka mpamolotsaina Andriamatoa Zafaravary mpamolotsaina dia nametra ampialana antsitrapo tsy mpikambana intsony eo anivony voamera pirenena malio tena misana fifidianana na seni eto Madagasikara. Izany fametra ampialana izany dia nataonay tamin'ny alakamisy 5 marso 2024 ary napetraka teny anivony fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny zoma 4 marsa 2024. Andefa taratasy fampafantarana any amin'ireo rafitra nanolotra solotena nametra ampialana ny filohan'ny seni isan'izany ny fiadidinan'ny repoblika ny olafitry ny mpisolo vava ny fitsarana tampony ny firaisamony pirenena ary ny olafitry ny mpanao gazety manana 12 andro ireo rafitra ireo anatanterana ny fifidianana izay solotena azy ireo indray eo anivony seni aorian'izay fahabangan-toerana avoaka ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana zay dia mandefa fanasana ny avy eto amin'ny senia ho any amin'ireo rafitra rehetra izay manana solotena ato amin'ny seni mba anomanan'izy ireo ny fifidianana indray ny olona vaovao izay solotena azy ireo ato anatin'ny seni. Raha ny lalana velona dia andefa taratasy zany ny seni zao ho any amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara satria manana solotena iray tendrena ato izy ho any amin'ny olafitry ny mpisolo vava ho any amin'ny fitsarana tampony ho any amin'ny ianareo olafitry ny mpanao gazety ho any amin'ireo fiarahamon'ny pirenena ho any amin'ny ny senamo zany ny ampianimeran-dolona efa tsy misy dia tsy isy zany ny fanasana ho alefany na ny fifidianana dia omena 12 andro ireo rafitra tsirairay ireo mba ahafahan'izy ireo manomana ny fifidianany avy dia rehefa vita zay fifidianany solotenany zay dia alefany any amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ary dia ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara no mandray didim-panjakana zay manendry an'ireo zay solotena ny rafitra tsirairay no laniny izy ireo tamin'ny alalan'ny fifidianana. Rehefa mivoaka zay didim-panjakana izay dia manao ny fiainana ny mpikambana vaovao eny amin'ny fitsarana tampony ary rehefa vita izay vao manao ny famindraim-pahefana amin'ireo mpikambana izay nametra ampialana ety amin'ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Tsy niandrela fa avy hatrany tamin'ny mitatao vovonana teo dia nivoaka ny fanamafisana ny fahabangan-toerana avy amin'ny HCC araka ny fanapahan-kevitra larana fa aotra fito tsipika HCC tsipika D3 dia voamarina amin'ny fomba ofisialy ny fahabangana amin'ireo toerana sasantsasany eo anivony rafitra misahana ny fifidianana ity
araky ny fanazavany filoha Thierry Rakotonarivo dia mbola manohy mampandeha ny raharam-panjakana ireo mpikambana metra-pialana mandra-pahatanteraky ny famindrapa-efana amin'ireo mpikambana vaovao. Fa kasaina ho tanteraina amin'ny volana aprilo avy izao ny fakankevitra ho an'ny fokon'olona tanjona ny atrarana fanavozana marina sy mafiorina eto amin'ny firenena amin'ny alalan'ny famerenana ny hasiny fokon'olona. Vina zay entiny sehatra famerenan-kasina ny fokon'olona ivondronan'ireo kristianina olobe fikambanana ary firaisamonim-pirenena izay miantso ny vahoaka malagasy sy ny tompon'andraikitra rehetra ifarimbona amin'ny fananganana ny fanavozana miainga eny ifotona. Tato bavao ny ando miaratina sarsindratsariny Mathieu Princis. Voailika ary lasa tompon'ny mpangatakaty ny malagasy raha ny zava-misy ankehitriny. Azo atao tsara ny manarina ny firenena. Tsy vitan'ny zokiolona irery-intsony zany fa mitaky fandraisana andraikitry ny tsirairay indrindra ny tanora hoy ny sehatra famerenan-kasina ny fokon'olona. Isy fotoam-pivavahana sy fanentanana ny 18 martsa ho avy izao tsy faravohitra hitondrana mbavaka ny firenena sy anapartahana ny vina famerenan-kasina ny fokon'olona mialoha ny fanamariana ny 19 martsa. Tanjona ny amoy indray ny fitiavan-tanindrazana ao anatin'ny rehetra mba ho malagasy tompo-tengy, malagasy tompo-tany sy ho tompon'andraikitra. Fantantsika koa dia hoe fokon'olona tompon'andraikitra. Inona ny zavatra azo atoboka eny fotsiny satria misy azonareo an-tsaina ve fa raha fokon'olona rehetra ny miara-mientana misy asa iombona natao isan-kerinandro manerana ny Madagasikara. Le tenen'ny rahalahy zay raha teo mihoatra lavitra aloha zay fanampiana tadiavintsika avy any ivelany ny zavatra ho vitantsika rehefa mipetraka ny fifandaminana eto atoerana aloha. Dikan'izay ny antsonay dia zao andao hiaraka andamina ny ato anatiny aloha. Isika samy malagasy aloha hiaraka hifandamina sy hanome an'izay tohana mendrika ny nenivon'ny fokon'olona. Raha ny fantatra, ny volana aprily ho avy izao no heverina hanatanterana ny fankakevitra na asizy manokana momba ny fokon'olona. Fotoan'ny fanakalozan-kevitra sy hametrahana vahaolana hahatonga ny fokon'olona ho laram-pameana ka hisy fiantraikany amin'ny fiainam-pirenena. Maro ireo rafitra sy fomba fitantanana ny Madagasikara nandritra ny taona maro saingy mbola niatrika fahasahiranana ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy. Ilaina araka izany ny miverina amin'ny fototra izay heverina ho fototry ny fiarahamonina sy ny fanorenana ny firenena ho ireo olobe fikambanana sy firaisamonim-pirenena maro. Zavatra tiana atao zany dia hoe famoazana indray ny avy-pitiavan-tanindrazana izay hoendrentsika hoe isaky ny 29 mars tsika mahatsiaro an'io heverina fa fifandosin-javatra zany. Fa famoazana izay fitiavan-tanindrazana zay no antony anankiray fa tena hiverina le finoana sy le fanantenan'ny vahoaka malagasy hoe mbola azo ataony manarina ity firenena ity. Ary entanina amin'izany isika tanora indrindra satria isika ny tompon'ny ampitso ka raha tsy isika koa no mihetsika ao anatin'ity tsy ho vitan'ny zokiolona rery zany satria ny zokiolona nge efa kely sisa ny fotoana ananana azy dia mila atao zany ny fanamarana ny hery maro zokiolona sy isika tanora. Ny baim-pitolomana izay mipetraka any ankehitriny dia ny hoe tena mba ho malagasy tompon'ny teny isika, ny tompon'ny tany isika ary tena ho tompo-tanindrazana, ho tompon'andraikitra manoloana ny zava-misy ankehitriny fa tsy hisy halangalana. Fotoan-dehibe ihany koa izany ahafana mampandray anjarany rehetra amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny fitantanana ny fiainam-pirenena mifototra amin'ny sotoavana malagasy toy ny fihavanana, firaisan-kina ary fifampitiniana. Lafim-baovao ahafatanteraka kosa mahakasika ny akon'ny fizarana ny fanampinana ao Toamasina dia misy antana tohatra maro diavin'ireo fanampinana ny Toamasina hoy ny tale generaly eo anivon'ny BNGRC tamin'ity andro an'ity. Raha nitondra fanazavana momba ny fizotry ny fanampina tao anatin'ny 12 andro nanatanterana ny fanampina vonjitaitra tao Toamasina vokatry ny rivodoza Gezani. Mananika ny 10 sy taona ny sakafo sy ny vary efa voaray sy voazara ho an'ireo traboina tao Toamasina voalohany sy faharoa. Mbola maro tamin'ireo fanampina ihany koa anefa no tsy mbola voazara hoy ny BNGRC no ny mbola fisin'ny fandaminana amin'ny fitsinjarana izany. Kendrena manokana ireo tena marefo ho iatrany ny fanazavany. Tato bavao ny ando miaratina sarsindratsariny Mathieu Prince atrany.
mbola mijany eo amin'ny resaka antotanisa ny fahavoazana ianatretino alana tatatra ofisialy fa tsy mbola voafaritra mazavatra amin'ny androany tomba abidiny fahasimbana sy ny vola ilaina amin'ny fanarenana ny tanàna ny Toamasina izay aravatra amin'ny 5,700 vokatry ny rivo-dozagezany faranteo ho ny BNGRC miankina amin'ny tomba nataony mpiara-mombonantoka sy ny manam-pahaizana manokana no mamaritra izany. Aorinan'izay fanombanana zay miaraka amin'ny manam-pahaizana satria ny vidin'ireny dia mila manam-pahaizana manokana amin'ny resaka fotodrafitrasa ny ministera isatokony sy ny mpiara-mombonantoka ihany koa amaritra hoe ohatrinona ny tombamidin'ilay fahavoazana ary ohatrinona ny ilaina amin'ny fanarena ny fanarenana moa amin'io dia tsy maintsy ho ambonimbony kokoa satria ezahana zany mba ho mafimafy na anaraka ny fenitra araka ny azo atao izay fanorenana vaovao na fanarenana ny fotodrafitrasa simby zay. Miteraka ady hevitra goavana ihany koa amin'izao ny fizarana fanampiana ao Toamasina lasa manao izay ataony ny rehetra ka miteraka fikorotanana ao toerana raha tokony ho izy anefa mila mandalo eo amin'ny centre opérationnel avokoa ny fanampiana rehetra zaraina na mpahafantarana mazava ny fisian'ny fizarana andrindrana sandaminana azy. Ohatra misy nefa dia tokony tadiditsika fa ny centre opérationnel miaraka amin'ny BNGRC sy ny fanjakana rehefa manao izy dia tonga dia le olona rehetrarehetra ny jereny fa reny olona ireny dia manao ciblé reny olona folo nataony zavatra misy olona folo olona roapolo olona telopolo nataony dia maka sary izy dia ino no hoanina dia tena manao reto olona reto fa ny zavatra misy ireny anisany napisy korotana tao satria za amin'ny critère de ciblage sa manana ny critère de ciblage le olona raha teo arak'izay teneniko zay hoe raha ny tokony ho izy dia mandalo ao amin'le centre opérationnel daholy ny rehetrarehetra ary ilazana zany ny centre opérationnel hoe zay anao an'izao anao an'izao. Nanatitrantitra ny tale général ny BNGRC fa tsy mandray vola mivantana izy ireo na izany aza nefa misy ampahany tamin'ireo fanampiana rahabola no miasa amin'izao misy ampahany hafa kosa natokana ao amin'ny programa sy tetika asa hafa izay tsy ny BNGRC no mitantana azy. Le vola ny ampaminy 285 000 ariary iny ny fidy 140 000 ariary ny olona tsisy hoe rehefa mitovy io fa nakaiza zany le différence dia iny moa le lazaina fa nalain'ny BNGRC rehefa ny averiko ihany tompoko fa ny BNGRC dia tsy mitazona volelavola ary tsy mizara lelavola hoe izao zao miditsika amin'ny relèvement précoce izay ho be da be ny anao an'izay cash transfert zay satria araka ny teneniko teo raha na araka tsika tsy mampianatra sanatria hoe ny réponse aux urgences tokony tsisy fizaram-bola fa izao zany va tena tokony hanomboka ny fizaram-bola ho an'ny telo volana manaraka zay le relèvement ny durény telo volana dia eo amin'izay le hoe izy ale marefo tena tsy tafatsangana mihitsy tamin'ireny cyclone reny no omena. Araka izany vola avy amin'ny olon-tsotra sy fikambanana ihany mirotsaka ao amin'ny kitapom-bola ny BNGRC ary ny mpiandraikitra ny vola no mitantana izany tamin'ny ankabeny vola madio ny fanjakana tamin'ny lalàna efa voafaritra tao amin'ny kitapom-bola mpanjakana hiatriana ny loza no nampiasaina na triana ny vonjitaitra raha hojerena manokana mandritra ny 30 andro izay fotoana ny fanarenana kosa ireo tena tsy tafarany. Dia mbola mafisiko ihany fa vola voarain'ny BNGRC dia ireo le vola arotsaka ny hoe ianao nandrotsaka zany nandrotsaka fikambanana etsina nandrotsaka fa ny akoatran'izay mbola direny moa araka ny teneniko teo hoe na ny teneny namana misy programme reny misy projet raha iresaka Chine-tsika mbola tsy fantatry ny BNGRC zany iresaka Maurice-tsika ohatra tsy fantatry ny BNGRC zany fa le olo-tsotra na io mobile monnaie io natao amin'ny anaran'ny BNGRC fa na izay atao amin'ny BNGRC tsy mahafantatry hoe ohatrinona zay lefa voangona fa ny recette rehetrarehetra quel que soit ny montant dia tsy maintsy mandalo raha vao miova ny montant ny recette ny BNGRC any amin'ilay ataontsika hoe budget primitif zay lanin'ny conseil d'administration amin'ny BNGRC dia tsy maintsy mampiantso conseil d'administration hoe nahazo recette an'izao tsika dia ampidirina recette dia reto no andanina azy dia valideny dia makany amin'ny finance raha ohatra ka vola mitsofoka direct atao amin'ny contenu BNGRC.
hatramin'izao mananika ny 50 taona ny sakafo sy vary efa voazara ho an'ireo traboina atao tomasina voalohany sy faharoa mbola maro to amin'ireo fanampina nefa no tsy mbola voazara ho ny BNDRC no ny mbola fisiany fandamenana amin'ny fitsinjarana izany ka kendrena manokana isitraka izany ireo tena marefo la rampamena ihany koa amin'izao ny famatsiana fanitso izay tena ilain'ny mponina ao an-toerana saingy nametraka mazava kosa ny fitondram-panjakana fa hovonjena mialoha amin'izany ny siatry ny fampianarana sy ny fahasalamana effectivement tena tolona ny tedavy mimponina ao Tomasina amin'izao fotoana izao ny BNDRC ny vidy tolona teo a ny malala tanana na mime tolona teo a fa le tolona dia araky ny tapahana atao amin'ny centre opérationnel ihany koa sy midina ny membre ny gouvernement midina any matetika dia le tolona aloha dia entina nanenjehana ny sekoly a nentina nanenjehana ny hôpitaly ao Tomasina voalohany a sy faharoa miantsony rehetra kosa eo anatrian'izany bureau national misana ny loza sy ny tandindondoza ny fijoroany rehetra hitorika raha mahita tranga fanodikotinana fanampiny raha ny tatitra ofisialy navoaka ny BNDRC androany tafakatra 12 ireo namony aindy 30 tsy hitapopoka vokatry ny rivodoza gezany efa tafakatra manodidina ny 7 sy ray hetsy ireo trabony lasibatra tanteraka tamin'ny ity rivodoza ity ny fototra fitrasampampianarana izany ahitana sekoly 20 rava tanteraka 7 sy arivo ny alatafo ary 420 rava tamin'ny ampahany eo amin'ny satry ny fahasalamana kosa CSP1 sy CSP2 20 simba miampy hôpitaly lehibe roa simba tao Tomasina vao eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra kosa indray manoloana ny didina avoakiny filakevim-panjakana ny alatsinainy lasa teo dia nisarika ny masony fitsarana ny mponina Antananarivo ary ny mpitondra fanjakana ireo mpanolontsaina munisipaly misy avalo izay nanao fanambarana antaratasy tamin'ity androany ity raha tsy misy manko ny filakevy munisipaly eto Antananarivo renivohitra dia tsy olombofidy no mitantanany commune kanefa sady mpanapa-kevitra no mpanatanteraka tsisy olombofidy ihany koa eto andrenivohitra na iray aza izany hoe manalavitra ilay décentralisation poussée izay vinany fanavozana ankoatr'izay dia tsy misy manaramaso intsony ny mpanatanteraka na ny délégation manokana na manao ahoana na manao ahoana nefa ny délégation manokana dia tsy afaka misolo ny filan-kevitry ny vondrom-bahoaka patra itsinjara-pahefana ho iatrany ny fanambarana sambany teo amin'ny tantara ny fifidianana teto Antananarivo renivohitra no nisy tranga toy izao hoy ny fanamariana na dia nisy aza manko ny rafitra délégation manokana hatramin'izay dia nipetraka teo foana ny filan-kevitry ny tanàna mpanolontsaina ny tanàna valo avy amin'ny fikambanany ty tandrazana na ny FTT ny mouvement Gaspard na ny MG ary Arivo Mandroso moa no nanasony ity fanambarana ity vaovao avy any aloatra mangoro manome 27 ora ny fitondram-panjakana amana ny olan'ireo tantsany mpamboly vary ao aloatra mangoro amin'izao fotoana izao manoloana ny fitongana ny vidim-bary any antoerana ka miteraka fatiantoka goavana ho azy ireo ia loatra izay iray amin'ny sombotra arabarin'ny Madagasikara raha ny vaovao samihafa manodidina ny efatra taona eo ny varim-bolona mihitsoka any aloatra amin'izao fotoana araka ny antotanisana avoaka ny lehibe ny faritra mpisolo-toerana anisany mampitotongana io vidim-bary io ny fahabetsahany varina farana kanefa niakatra be ny voka-bary tao aloatra tamin'ity taona ity matsiaro tsy misy pia ireo tantsaha manoloana izany ka miantso ireo olombofidy avy any antoerana izay tsy narenesam-peo mba andray andraikitra izy ireo sy fampitsaharana ny fanafarana vary izay manimba ny tsena anatiny nidina hatrany amin'ny 50 ny vidiny vary eny amin'ny tantsaha raha ny vaovao lasa arivo ariary raha tokony 4 ariary ny ambany indrindra niroso tamin'ny fitokonana fahobe ny tantsaha sy ireo mpandrara arabary atao vodiala ary nanapaka tanteraka ny lalam-pirenena fa 420 nanamafy izy ireo fa iamafy ny etsika raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ao anatin'ny 27 ora izay nomena io vaovao avy any amin'ny distrika ny fanadina kosa indray tsy tokony hotsonantsiny avina ny asa-panjakana sy ny andraikitra tokony ho tanteray ny mpiasa-panjakana hoy ny solombavam-bahoaka ny fanadina nandritra ny etsika fanamariana ny 20 marsa tany antoerana lahara-pamena ny fanatsarana ny tolotra ho an'ny vahoaka ao amin'ny distrika indrindra amin'ireo sehatra iankina ny fiainan'ny mponina andavanandro ho iatran'ny fanamafisany tato vaovao ny Narcisse Karazafy sary sindratsara ny mbola avatsara
naneo ny ahiny malohany fitondran-tena andreo mpiasa mpanjakana sasany ao amin'ny distrika ny fanadina ny solombavambahoaka ajanirina dina araka ny nambarany dia mbola misy amin'izy ireo no mamerina ny fomba ratsy nisy tamin'ny fitondrana teo aloha no mariany fa tsy azo ekena intsony ny fiatsika toy izany satria manimba ny kalitao mitolotra omen'ny fanjakana ny vahoaka no mafisiny fa entitra ny fepetra raisina manoloana izay mbola mini mamerina izany fihetsika izany raha mbola misy mpiasa mpanjakana tsy manaja ny didiny na manamaivana ny asa tokony ataony ho ny fampitandremana dia tsy maintsy fampitana amin'ny tenany mba azahoana miantoka ny fahombiazany asa mpanjakana sy ny fanajana ny zo ny vahoaka. Dia misy vitsy anisy aminareo tady anao tsindrazolena tady anao ohatrany fataony taloha raha tsy todika misy filarina fanafody ray andro andro mazy fanafody akoatrany resaka mahazo ny marary ny fifanajana marary vitsy anisy hoe afa-tsy hoenareo rehetra eo ihany koa ny mpampianatra misy herinandro tapabolana ray volana sy mampianatra sy manaiky an'izany sy lombavavoaka ny fanadina ka raha anatina sendika matanjaka anao na tsy anatina sendika matanjaka dizy tegna fanadina topilasy topivavy dia tsy fangalarana ary tsy fanaovana tsinotsinona asa-mpanjakana fa ny asa rajariny ho an'ny zanakay ho an'ny voaka disika fanadina no ilainay ka na igrevy ianareo na sy igrevy raha manao tsy arajariny atao disika fanadina ndrindra kao mihina somary tokoty dia mifampihendana atsika fa ny betiazadina koa tsy atahaka anareo topilasy topivavy. Nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ny valo maritsa teo fotoana nahavorolona maro moa no nanaovany ny fampitandremana ho an'ireo mpiasa mpanjakana sasany atao amin'ny distrika ny fanadina. Fa notanana eny amin'ny zandary akadilalana ny mpandrarany fonja iray ny sandoka galona taoriny ny fanisorana ampay be maso teny amin'ny fitsarana teny amin'ny ministeran'ny fitsarana ny galona sy ny fanamina izay nanaovany fantatra fa olona kaiky ny fitondrana teo aloha ity mpandrarany fonja ity ka izany no antony tsy nasa in'ireo tompon'andraikitra nandray andraikitra momba ny fandikan-dalàna izay nataony nasisy karazafy sy mbola avatsara no mitatitra ny antsipriam-baovao. Nisy olona mpabe maso teto amin'ny ministeran'ny fitsarana teto faravohitra ny galona sy ny fanamina tsy ara-dalàna nampiasain'ny mpandrarany fonja iray araka ny fanazavana dia greffier comptable eo anivon'ny fandrarana ny fonja no tena andraikitra Iravalso Aril Jean de Dieu kanefa efa ela ny tena no nitondra ny galona kitana telo inspecteur général sy ny seho mpabe maso manamboninahitra ambony izay tsy mifanaraka amin'ny sata sy ny andraikitra ao anatin'ny ravitra eloko enjehan'ny lalàna ny fisandohana galona sy ny fitondrana fanamina tsy ara-dalàna satria manimba ny fatokisan'ny vahoaka amin'ny rafitra ara-panjakana sy manakorotana ny fanajana ny fitsipika amin'ny fe ny fandrarana ny fonja ho ny tale jeneraly ny fandrarana ny fonja. Ny sorona tany aminy ny akanjony ny gradiny io tazanareo ito teo anatrianay rehetrarehetra reto izahay moa zany dia ny direction générale ny AP miaraka amin'ireo solotenan'ny promotion zay nivoaka teny amin'ny namana rehetrarehetra voasoloteny daholo mahakasika an'izay fahafantarana hoe misy fanaovana grady tsy manara-dalàna izay ka dia nataona izao fampahafantarana fo izao mba fantatry ny rehetrarehetra fa tsy manara-dalàna ny akanjo nanaovany sy ny grady ary koa ho fampitandremana sahady izay olona mbola mety hanao zavatra ohatr'izao ny arinany fa tsy tompona andraikitra amin'izany zahay mizara roa moa zany ny procédure zay oaranay ny anankiray any amin'ny pénal satria izay no tokony atao dia ny anankiray koa any amin'ny conseil d'état amin'ny mahataratasy tsy ara-dalàna nentiny nanao an'izao fanamiana sy galona tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izay dia ireo moa reo akanjo hitanareo amin'ny sary reo izy ary efa tsy zavatra fenina ntsony fa efa matetika amin'seho amin'ny aina aman-jery ny déclaration atao. Tsy azo ekena ny fandikana fitsipika ao anatin'ny rafitra ho ny sekretera jeneraly ministeran'ny fitsarana isy ny fepetra ho raisina amin'izay rehetra mandika ny lalàna sy ny fitsipitondran-tena tokony arahana ho ny fanamafisana ny mpandrarany fonja ny tokony loha laharana amin'ny fanajana ny lalàna mba hamerenana ny asy ny sata amin'ny feny fandrarana ny fonja sy hitazonana ny fahatokisan'ny vahoaka amin'ny rafitra ara-panjakana ho ihany ny fanamariana.
itsika ato anatin'ny fianakaviabe ny ministera ny fitsarana indrindra nareo administration pénitentiaire dia tokony ho sarotiny amin'ny fikajiana ny cornareo mba tsy isian'ny zavatra ohatra amin'ireny satria le olona sady efa manao zavatra tsy ara-dalàna no mbola manakorotana ihany koa amin'ilay fianakaviabe ny administration pénitentiaire izay ataoko angambany fa hoe rariny sy itsiny raha ohatra ka andraisantsika n'izay fepetriny raha nifantatra isan'ireo olona nanoana ny fitondrana teo aloha ity mpandrarahany fonja ny sandoka galona ity efa nivahiny tamina fahitalavitra maro ny tenany ary nampiasa galona ma-inspecteur général azy tamin'ny toerana maro fantatra koa fanotanana araha-maso vonjomaika na garde à vue ao amin'ny brigadiny gendarmerie ampirenena Tanaville Iravalsoa Arila Jean de Dieu fitanana vonjomaika natao tao ariny misamborana azy sy nitondrana azy teny faravohitra no ny fisandohana andraikitra sy ny fampiasana galona tsy ara-dalàna mbola mitombo ny fanadihadiana makasika ity raha ity fa mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny sehatry ahitao arakajy mirindra amin'izao fotoana ny ilotsaina artifisialy na ny IA ilaina ny fifehezana azy mba tsy ho lasa fitaovana animbana sy amotika ny tanora rehefa voafehy ny ilotsaina artifisialy dia azo atao tsara ny mitondra ho an'ny fampandrosoana amin'ny lafiny maro toy ny asa ny fianarana sy ny maro hafa fanadihadiany ny Narcisse Karazafy sarisindratsarin'ny mbola avatsara mahazo vahana iran-tany amin'izao fotoan'izao ny intelligence artificielle na ny ilotsaina artificialy teknôlôjia avolenta manova azy kelikely ny fomba fiasan'ny sehatra maro toy ny fampianarana ny toe-karena ary ny serasera manamora asa maro ny IA izay tokony ho fitaovana ampiasain'ny olombelona fa tsy baiko na ny olo tanteraka ny olombelona raha teo ny manome ny angon-drakitra sy mamola volan-drafitra miasa ao aminy ka ilaina ny fahaiza mifehy sy mampiasa azy ampahendrena marika etona fa ny intelligence artificielle dia tsy andresy ny ilana ovinana oviana ny intelligence artificielle dia natao hoentin'ny olombelona fa tsy natao hitondra ny olombelona mihitsiny satria tadidioany fa ny données any intelligence artificielle dia avy amin'ny olona ihany no anangonana reny izany hoe ianao ihany zany no mila mitondra an'ilay intelligence artificielle fa raha hoentin'ny intelligence artificielle ianao dia izay hoe teneniko teo misy risque amin'ny fampiasana azy miasa ekeko fa tsy maintsy misy olombelona eo ambony miguide anazy fa tsy possible hoe ia fotsiny no andeha amin'ny tenandre fa tsy maintsy misy olombelona miguide anazy eo mipetraka eo ambony eo tanora kamaroan'ireo mpikirakira ilotsaina artifisialy izy ireo nitaranaka mifandray akaiky amin'ny teknôlôjia ilaina araka izany ny fanomezana fiofanana azy ireo ahaizany mampiasa ny ilotsaina artifisialy ho irika fanararaotra ioarany amin'ny fiainana fa indrindra ahafahany mianatra sy mifeny sehatra ny data sy ny ilotsaina artifisialy iomanany amin'ny tontolo ny asa fantatra ohatran'izay hoe ny tanora no anisan'ny tena votoatin'ny asanay zany hoe ohatrany ahoana no ahafahana mitarika ny tanora anatin'ny fivoarana fanohanana ny tanora anana traikefa misy kokoa sy hoe tsy ampy sanatriny eny anivon'ny université tsy izay mihitsy fa hoe ahoana ny ahafahanay manampy université tany tanora ahafahan'ny tanora ho vonona hiatrika ny tontolon'ny asa tanjona ny ahafahan'ny tanora mandray anjara amin'ny fanavaozana sy ny fampandrosoana ka tsy ho mpampiasa tsotra fotsiny fa ho mpamorona sy mpitantana ny teknôlôjia ihany koa amin'ny ho avy pejiny kolotsaina sy ny fomba malagasy any malagasy rehetra ny fankalazana ny alamady be tomboavao malagasy tsy hanavanana izana iza na fomba inona ihany koa izany aritra efatrandro ny fankalazana eny amin'ireo vohitra sy toerana masina ary manatantara ho tanteraina ny 2 marsa kosa ny ivony izany izay iraisan'ny rehetra eny bonga ilainiara imeritsy atosika raha in'ireo fomba malagasy sy ny fifampizarana samihafa raha ny fanazavana tato vaovao ny Ando Miaratina sarisindratsarin'ny Mathieu Princis tsy hanavana fokona firazanana na fomba ny fankalazana ny taom-baovao malagasy eny amin'ny 2020 eny bonga ilany ary meritsy atosika izay efa mitony rehetra ny androny 20 martsa ho avy izao nanandanja tamin'ny malagasy ny alamady be taom-baovao malagasy izay andro voalohany tamin'ny andro malagasy nanehoany ireo ray aman-dreny tany aloha ireo fomba maro mampiavaka ny malagasy tsy filanana rendrarendra fotsiny ny taom-baovao fa fotoan-dehibe natao hanovozana sy amerenakasiny sy ny ametrana ny maizy azy ny kolotsaina malagasy maro ny fomba no entin'ireo razana teny aloha ireo ray aman-dreny tany aloha nanandratana izany alamady be izany dia ny taom-baovao malagasy sy amin'ny hoe fomba ihany izy io fa tena hoe fanovozana azy no satria
io no andro voalohany hoan'ny malagasy tamin'izany fotoanandro zany dia ny alamady be izay no ivoizina hoe tombavao izy tany anatin'izany anany vohitra sy ny tanàna fa avero anatin'izay hoe tsy hoe fety izy ka fety toy ny hoe tombavao mahazatra antsika ny tombavao grégorianina fa tena fanovozana asina ifanakakezana amin'ireo ray aman-dreniny Andohana efa lasana tamin'izany sy isika samy olombelona dia apetraka izay hoe tsy hoe rendrarendra na filanana hoe tia fitadiavana zavatra fa tena hoe fitadiavana an'izay asan'izay eo anatrehan'Andriamanitra andrenana sy ireo fanahy manakasina rehetrarehetra ary ny razana ny Andohana. No ny rivotra entin'ny fandrosoana sy ireo antony maro zary adiny ireo fomba malagasy marobe isan'ireo tsy tanteraka tamin'ny fankalazana tamin'ny taondasan'ny Tokolava. Ny lanonana makotrika toy ny taom-baovao malagasy anefa no anaovana ireo fomba nentim-paharazana manan-danja maro averin'izany amin'ny taona 2024 ity hoy ny fanamafisana. Ohatran'ny hoe tamin'ny herintaona nisy fikasana hoe anao ny Tokolava fa tsy tanteraka izay no ny antony maro isan-karazany fa amin'ity dia misy izay Tokolava izay Tokolava moa zany dia sehatra ray ivondronana sy zoron'ireo milolozana rehetrarehetra zany hoe karazana fomba ihany koa izy io ho an'ny mpikarakara zay efa mahay azy dia eo ny fotoana fanararotana satria andro lehibe io ary ao anatin'ny vavandro ny anaovana izany Tokolava izany dia mba hahasoa sy hatsara ny taranaka ny tena anaovana azy io. Isokatra ny 20 martsa ny fankalazana ary aritra efatrandro hatramin'ny 20 martsa isy ny fidiovana sy fanasinana arahin'ireo fomba malagasy toy ny arendrina, ny afo tsy maty, ny lamalama. Ny andron'ny taom-baovao kosa no anaovana ny fidiovana safodrano, ny zoro alamady be sy ny tentina ary ny fitsofan-drano. Ampiavaka io andro ihany koa ny fitokanana ara-drazana ny lapa, ny fankalazana ara-panjakana sy ara-drazana. Tsy adino ireo fomba malagasy tsy azo idivirana amin'ny fankalazana ny taom-baovao toy ny vonomby, ny tsodrano ary ny dininy taolo sy ny zara asiny. Sariva dia misy ny fidiovana famaranana volam-padina raha ny arendrina sy ny afo tsy maty ary ny lamalama mandramaraina. Ho an'ny 7 kosa dia misy ny fidiovana alamady be dia raha ny joro alamady be ihany koa izy io na ny vonomby dia ny fitokanana ara-pombandrazana ny lapa dia ny alakamisy fa 20 ny volana martsa dia misy ny Tokolava manomboka amin'ny 6 maraina eo raha ny dinidinika ny atoandro ary ny filanonana kosa ny ariva dia ny famaranana an'izay dia ny sabotsy faraka 20 volana martsa dia misy ny fankalazana ara-panjakana dia ao anatin'izay misy ny joro alamady be ihany vonomby raha ny fitokanana ara-pombandrazana ny lapa dia misy ihany koa ny zara asina ao anatin'izay. Rehefa malagasy ka miaina amin'ny fomba malagasy ka andrasana ho avy ankalaza zany rehetra. Io dia tsy hanavahana na foko inona fa rehefa malagasy rehetra ka miaina amin'izany fomba malagasy izany. Ho an'ny fikambahana asina manokana zao dia ankalaza izany ao amin'ny akaratra manomboka ny 12 volana martsa izao ny fidiovana volam-badina dia ny famonina omby dia ny 12 io ny 9 martsa izao ary ny farana ny 20 mbola hamonjy ny toerana tia Antananarivo fa tia Bonga ihany koa satria eny fitambaran'ny mpiray fomba malagasy rehetra ifanotrona sy famiasina eny. Samy misy fankalazana isaky ny vohitra, toerana masina sy manatantara toy ny eny Ambomanga, Mangabe, Ambatondradama. Saingy eny Bonga ilany Arimeritsatosika kosa no fankalazana itambarany be sy maro ny taom-baovao malagasy 2024 izay efa voatokana ho andro tsy fiasana kanefa andraisaka rano. Fa ho fanamafisana ny firaisan-kina sy ny fampizarana mandritra ny volana Ramadany dia tokantrano misy 50 sy 300 ao amin'ny fokontany Tongarivo distrika Antananarivo Atsimondrano no nisitraka fanampina avy amin'ny fikambanana Silamo Ahmadiyya. Itsika izay fanao isan-taona raha ny fanazavana ankoatra ny fanehoana Ampahibemaso fanravina ny olana teo amin'ny ponina sy ny rara moske Tongarivo Tanjombato. Ndao rahatsika ny antsipriana izay eo amin'ny rindran-tsariny ny Artanjo. Niravina ny olana teo amin'ny ponina eo Tongarivo Tanjombato sy ny mpitarika ny fivavahana Silamo ao an-toerana. Tonga nanamafy izany ny lehibe ny distrika Androany nilaza fa zava-dehibe ny fahaizana miaramonina sy mifampiresaka na dia io aza ny fahasamihafana ara-pivavahana
sy ara-kolotsaina tsy hitondra fandrosoana ho an'ny tsirairay ny fanaovana korontana raha ny nambarany dikan'izay a dia misotoavina sy valeur iombonana afaka miara-olona tsara ary zay miafana tiako ampitainandroany makaty amosy atsika mba efitiavana sy famborahana sy havanana makany ampikonana kristianina isika mba efifakatiavana sy famelan-keloka sy fifandraisana dikan'izay afaka miara-monina tsara dia entanina isika eto Tonarivo ay ara-monina misy fahasamihafana na ara-piavina na ara-ponona kanefa efa nataon'Andriamanitra miara-monina amin'izao tanàna sofotra izao a entana sika rehetra mifandefitra araka ny président tany teo tsisy araiky tahakarian'ny olona anakorotana na anao herisetra ary mba hifanampy sy hifanatsy zany rehetra zany a dia ho anampy fanarahan-dalàna sy ny fitanona filaminana ka izay no anetarako a mahaiza mifandefitra ty amin'ny fiarahamonina ity mahaiza mifanaja aza manaiky fotoan'ny olona hifandanitra dirakakorotana sy ny sarala zany nisy ny fanampiana avy amin'ity fikambanana ity nozaraina tamin'ireo mponina ka tokantrano miisa 500 ao amin'ny fokotany Tongarivo no nisitraka fanampiana avy amin'ny fikambanana Silamo Amadia nahitana vary, menaka ary akanjo ireo fanomezana natolotra ho fanohanana ny mponina indrindra mandritra izao Ramadana izao raha ny fanazavana. Ça c'est à l'occasion du mois béni de Ramadan. Ça c'est l'habitude des musulmans partager la joie et bénédiction de ces mois bénis avec les entourages. Donc c'est ça qu'on a fait, on a organisé à Tongarivo. C'est tout notre quartier invité ici, c'est-à-dire chaque maison une personne. C'est tout l'habitat de ce quartier, c'est pas sans distinction. Il n'y a pas spécial pour quelqu'un, mais tout le monde sont invités ici. On a déjà distribué dans toutes les maisons, tous les vendeurs ici, les tickets et ils sont aujourd'hui là. Etsika fanao isan-taona ny fizarana fanampina tahaka izao mandritra ny volana Ramadany. Fotoana anamarian'ireo mpino Silamo ny fampizarana ho an'ny firaisan-kina. Fotoana iray mampivolana sy mampiavana ny samponina ao an-toerana ihany koa. Palafomanga lehibe miisa 300 mahery no nanafian'ny zareo iraniana ny israeliana alina araky ny tatitra avy amin'ny Israely. Tombanana ho balafomanga balistika anisan'ny mavesatra no nalefa tany Israely io. Nahatra ola telo teo eo ny fandarofana bomba raha ny vaovao atrany izay niteraka fahatairana tamina tanàna maromaro toy ny tao Tel Aviv sy Jerusalema ny fanafiana anabakabaka natao ity. Ity no voalaza fa fanafiana mahery vaika indrindra hatramin'izay nanomboan'ny ady raha ny atsiprian'izay. Fanafiana andiany fa 7 amin'ny fanafiana balafomanga nalefan'ny Iran amelezana ny Israely noho ny Seoul naharitra adiny 3 teo eo ity daroka balafomanga mahery vaika ity antsoina hoe Koram Shir missile, Kadr missile, Arkebal Shekal missile tany Israely ity vomafy ny tao Tel Aviv sy Jerusalem araky ny loharano vaovao iraniana dia fanafiana ny arahana tamin'ny fikambanana amin'ny tapiadina Hezbollah ny Liban ny fanafiana alina na dia fa balafomanga ny Hezbollah nampiasa drone miaramila ihany koa ny any atsimo avony ary avaratra Israely no tena lasibatra tamin'ny fanafiana rano vaovao vokatra izany dia olona 13 no namony ainy 750 mahery no naratra ary olona miisa 270 no voatery tsy maintsy nampidirina hôpitaly anarivony ireo voatery nandao ny fonenany no ny fahampitehany tranony sy ireo loza mety iseho raha tsy ahivina dia voamaly zareo iraniana no nidaroka sambo thaïlandais nitondra entana tao amin'ny Détroit d'Ormuz nanamafy moa ny lehibe ny fibaikoana amin'ny tafika tao Iran tamin'ny fiatombohan'ny herinandro teo fa tsy maintsy ireo balafomanga mahery vaika amin'izay no ampiasaina manomboka eto. Tapitra ny fampalalam-baovao tsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka nono naraka izany hatramin'ny farany isorana ohatrany ny namanam-panao gazety sy ny teknisianina na hafana na natontosa izao fampalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko.